Tangina kwatitite tratarati Bazahava hivicha kimusheri Kwe samba samba chaeri Simagrafiti fukuti Siteiana, siteia, siteia Tangina kwatitite tratarati Bazahava hivicha kimusheri Kwe samba samba chaeri Simagrafiti fukuti Siteiana, siteia, siteia Rata Killer Record. Rata Killer Record. Ataupun Muhammad Nana dinilai tentara jika menjagunya Nati nati anawaza Sima nati Jajari lefiti Sima marsa ulava Tochi minue izanya farani tantara Laifaka tiaba jika Beraba tampu katuku Avaku Nanginu wanau nitandingi baba lulu pangarace Iroma lenga chika mifakati tema piade Sabisi na tukisa nole kichabu konau Tena chiku ya nao Achamisai Chako Ana winge Chako Wala chaku mama Easy inge Chako Nangiru wanau Nitandingi baba jeu pangarace Lisa Na pedi viju Kaminulutia Chamisa Simis foto na chacharuba kwa nao Kama naenda nani Vayano Mawandoa kwao Macharuri Tambi teni mam sangi Fata Chadinu kwire Nefeu no mitene Avaku Sauziza Timula Chaitanaze Itifuk tenga molati ya chime Mafuya naze Asana wangi zamba malaze Aratoku atu Kaneza misiana Tira kuwa nao Kitiawa kwa nao Chako Ana winge Chako Mala chaku mama Easy inge Chako Nangiru manau Nitandingi baba jeu pangarace Lisa Na pedi viju Kaminuluti aku Chako Ana winge Chako Mala chaku mama Easy inge Nangiru wanau
Eny ary toko hiran'ny Ramatokely Tatainsa zay hira zay ary mitalaho mihitsy izy ary milaza izy fa mbola tiany vetivety Jamel Doucan. Misy olona hoe mandefa mesazy amiko Galio Rabe ohatrany tsy voaraiky le mesazinao toko tsy haiko mety any amin'ny lasany amin'ny spam angamba ny tsy fantako fa ohatrany toa tsy voaraiky le mesazinao raha se vérifieko Celestin no ato. Ia. Io valiko monsieur Celestin io avy eo apatrivo aoko any amin'ny farany fanomeravantsika indray amin'izao andro alahady mangatsiaka izao aty aminay mangatsiaka efa dia misy masoandro ary mitaratra anahy io masoandro mety ary zay anisany hoe mampazavazava an'le saritsika androany tsy mihidy zany ny ity izy teo mazavazava ny saritsika androany noho nyity masoandro mitaratra be ity ato ambadika ato. Ny fihaonantsika ny vita tahaka izao dia Andriamanitra no manamboatra azy ka dia anombotsika apetrakintsika amin'Andriamanitra ny rahantsika rehetra. Alefaso amin'ity monsieur Galio Rabe alefaso amin'ity compte Facebook là où vous êtes connecté, là vous envoyez là sur ce compte là parce que je pense que c'est envoyé sur un compte que je n'utilise plus et il vaut mieux envoyer sur ce compte directement. Bon, ny fandaharantsika androany dia iresakatsika amerina iresaka momba ny jirama. Zay zany averiko ataoko lavalava eto ilay izy mba ahafahantsika mahalala tsara hoe tokony ry Rasidy sy ny namany ve ny tokony gadraina sa ilay trondro be miditra tsisy avaina toy ny miditra tahaka ny tranon'akoho ao amin'izany atao hoe palais de Yavolo zany. Fantatritsika tsara hoe izy zany olona zany ary fantatritsika fa olona roa ankoatran'ny filoham-pirenena zany hoe roa zareo fa tsy hoe telo. Misy olona ray zany ankoatran'ny filoham-pirenena tena mitantana ny firenena ary anisany tena comme ils disent les Français qui fait la pluie et le beau temps pour les compatriotes. Donc zany iresakatsika lalindalina kokoa momba ny io jirama io. Fantatritsika io olona io ary samy malala daholo tsika. Fa alohan'izay dia hanao karazana tantasika kely tsy hoe kely moa zany fa avy amin'ny hoe isika rehetra zao dia samy manana havana, samy manana avy amin'nakahy anankiray zany ity zavatra tonga dia lasantsika manomboka. Ity zavatra mitranga tantaraiko ity dia tany États-Unis zany nisy lahy antitra zany dia isaky ny mandalo eo ilay polisy. Lahy antitra sans abri olona io dia isaky ny mandalo eo zany ilay polisy amin'le département na hoe amin'le toerana io dia variana foana mahita an'ity lay antitra ity satria matetika ny sans abri zany dia misotro toaka, monsieur drogué, fokasigara ary faran'izay tsy mahalala fomba. Ity rangahy antitra ity dia Mike Myers ny anarany, efa presque 30 ans izy no sans abri satria zanak'olona nahantra izy dia voatery nomeny mamany nalefa tany amin'ny fiangonana ho
atsangan'olona zany, ka rehefa nisy fianakaviana nanangana izy dia reo olona tokony hompiraitam-po aminy zany tao anatin'le famille adoptivany de tsy mifankahazo taminy, ary rehefa maty moa reto le parent adoptif dia sa famille adoptive, ses frères zany, par l'adoption ou sœurs l'ont complètement ignoré. Ny asa ihany Mike Myers fa rehefa taty aoriana izy, Mike Myers moa zany dia noho le jeu nalefa natsangan'ny olona, de rehefa maty rehetra le parent adoptif de il ne savait pas où aller. Ny zavatra ohatr'izany no matetika aty amin'ny firenena mandroso. Il n'avait aucune famille, s'adresser, parler, voir le week-end, rentrer le soir, tsy nanambady raha teo Mike Myers. Dia rehefa voaroaka tamin'ny asany izy, camionneur moa ny raha, ny handikapi-nazo azy de tena lasa sans abri. Tao anatin'izay fotoana izay nefa ny telopolo taona lasa aloha very ny papier-n'ny Mike Myers. I Mike Myers zany dia sady sans abri ny sans papier, malgré qu'il soit américain. De zao tokony ho fantatritsika fa ny zavatra sarotra indrindra any États-Unis tandremo sady mampitandrina zany. Ho antsika izay malagasy mipetraka any tokony hafantatra an'izany nareo. Sady indrindra ireto malagasy efa américaine dia misy zany zao lazainareo fa tsy misy. Dia ny zavatra sarotra indrindra any États-Unis dia ny manamboatra papier na mitady papier very. Tena sarotra ary tena sarotra. Autant mora mahazo une nationalité américaine, une fois que vous aviez perdu, ou sinon vous avez perdu vos papiers, vous allez avoir du mal pour en avoir de nouveau. Il faut des procédures et de longues procédures. Donc ny zavatra tena tandremana indrindra any États-Unis zany dia io papier io. I Mike Myers dia very daholo ny papier-ny, ary zay no nahatonga ny Mike Myers sady tsy nahazo asa no tsisy prestation mihitsy avy amin'ny fanjakana fédéral na ny gouvernement central américain. Na fanjakana fédéré moa zany filaza azy. Dia sahirany ranamana dia lasa sans abri, dia lasa mendiant. Mandalo foana le polisy dia miteny azy le polisy. Ianao izy aza miopportuné olona fa aleo ianao mivoaka ny ville fa tsy mety le mangataka ohatran'io foana ianao. De matetitetика le polisy zany il s'arrête au niveau de Mike Myers zany, Saulom ny anaran'le polisy, tanora. Farany izy dia nanontany hoe bon, je vais vous verbaliser finalement satria tsy mety le ataonao. De rehefa hoe i-verbaliser an'i Mike Myers izy, Mike Myers sans papier. J'ai pas de papier avec moi, je suis sans papier aux izy. Et au lieu de tezitra les polices, les jeunes policiers, dia nentiny tany amin'ny commissariat nga Mike Myers dia nanapa-kevitra nga Saulom zany hoe hanampy an'i Mike Myers. Tao anatin'izay nefa sarotsarotra, araky ny lazaiko tery ambony hoe sarotra mihitsy ny manamboatra papier zany any États-Unis, surtout hoe papier very, dia voatery ny recruter détective privé ny département policier tamin'ny toeran'io zany. De rehefa ny recruter détective privé ny commissariat tamin'le département misy an'i Mike Myers zany, dia
nahita izy hoe ity Gordon Michael amin'ny tena anarany fa rehefa natsangan'le fianakaviana nanganazy izy dia novainy hoe Mike Myers. Dia teo zany dia hita hoe mbola velona ny mamany Mike Myers dia ils l'ont mis en contact tamin'ny reniny. Raha maso tsy avozona any amin'ny mamany ary tamin'ny telefonina dia niresaka presque adiny iray mahery izy mianaka nahitan'ny mamany zany Mike Myers. Rehefa nandeha nakany Californie satria izay zany any Californie no mipetraka ilay mamany dia nanofa avion piloté par un bénévole ny le état fédéré nisy azy zany dia nakany Californie zareo. Zay Mike Myers vao nitaingina avion ary rehefa tonga tany izy ay Mike Myers koa zany tonga dia nisy niesy Polo ny anaran'le niesiny dia gaga be le daly hoe non seulement je retrouve ma mère et en plus j'ai une nièce. Io mamany io tsy fantany akory ny tarehany satria même pas 2 ans izy no nomena fianakaviana hafa zany nanangana azy. Ary ino izy teo rehefa mifankahita tamin'ny mamany izy dia mazava ho azy latsaka ny ranomaso vozona noho ny hafaliana. Inona ny moralité raisina ao anatin'ny tatasika amin'izany? Mahandro Mike Myers tsy nisotro toaka, tsy nifoka sigara ary tsy niseux drogué. Iny zany aloha qualité anankiray lazainy ery aloha ery. Inona ny antony hitenenana an'izany? Zao raha hisy zavatra atao amin'ny fiainana zany, nisy adihevitra manko tena hoe adihevitra anankiray hoe fa maninona Andriamanitra indraindray tsy mamaly vavaka. Firy taona loatra ilay malagasy no nangataka vavaka mba hisian'ny fandrosoana amin'ilay firenena, mitombo ny malagasy miditra any am-piangonana fa dia nahoana loatra re? No karazana filoham-pirenena surtout ty iray mitoraka ity ao anatin'ny tsy fahamarinana tanteraka na ilozan'ny fahamarinana sy ny fahendrena ary ny fanetretena tanteraka le 3F tenenantsika: fahamarinana, fanetretena ary fahendrena. 4F manko fa efatra fahazaran-draharaha. Ny lozan'izany dôly zany faritra nisy famerana ary fanindriana hanana filoha hoe manana an'ireo toetr'ireo malagasy: fahamarinana, fahendrena, fanetretena, fahazarana amin'ny raharaha, amin'ny asa zany. Tsy indray mandeha hiandry rajelona no mamorona langa ary milaza langa. Alefako manko ny promesiny saotranareo nanao documentation ary namerina an'ireny zavatra ireny satria tena marina ny teninareo fa tsy voatery ho arako le izy. Alefanareo aty amiko le izy dia misaotranareo satria tonga dia hitako ny hitondrana azy. Inga Mike Myers dia nampanaitra an'ilay polisy taminy dia
d'habitude, les sans-abri, des soulards, drogués, fumeurs, ary tena impoli tanteraka. Tsy manaja olona fa tonga de miagrese olona, aza indraindray rehefa mangataka. Zay zavandray nampisarika an'ity polisy ty hoe hafa samyzay mpangataka ity rangahy ity. Ary rehefa roaka izy hoe miala eto anao de miala mpanatretena le rangahy tsy mamaly mihitsy. Izay zavatra eny na tonga ngiasoaloma hoe afy le rangahy ty fa andao aloha verbaliseko eny teo am'le verbalisation no tonga ny hoe sans papier ke le ranamana. Ary teo ny tonga le hoe ontsa be le polisy zany, le jeune policier hoe tsy maintsy manampy an'ity rahalahy ty aho. Ao anatin'izay le hoe ianao zany raha ohatra ianao mieritseritra indrindrindrindra itsika kamo hanao zavatra dia tsy maintsy misy toetra farafakely ndreo efatra nyteneniko reo. L'un ne vaut sans l'autre, sinon l'une ne vaut cette condition sans l'autre. Donc les quatre vont en même temps. Fahendreny, fanetreteny, famarinana, fahaizana amin'ny fahazaran-draraha. Zany hoe fahazaran-draraha. Les quatre F. Au moins tsika zany manana an'izay si on veut avoir toutes les chances de notre côté. Il y avait un pauvre, vraiment, et en plus, olona efa antitra, tsy porteurana bonzidy etsony zany, tsy porteurana opportunité etsony zany. Fa rehefa nijerena nefa ny lista sy ny olona mifandroy sy mifandray ao anatin'ny akama dia maro no tanora rahatsainy ary indrindrindrindra koa amin'ny taona. Na misy ary olon-dehibe ao anatin'ny akama manana famatorana tanteraka dia mahay mifandray tsara amin'ny tanora zay mbola azo lazaina hoe vatombatony aty amin'ny 5-10 taona. Manana an'ireo tehatra efatra ireo ianao zany dia mivaly ny vavaka satria mipetraka le fanontaniana hoe fa ahoana tsy mivaly mihitsy ny vavakatsika io. Atao ihany ny vavaka fa atao ihany fa ka ianao malagasy anie ny problema. Indraindray ianao manompo Andriamanitra hafa. Indraindray ianao ao anatin'ny tolona ataonao, ao anatin'ny zavatra ataonao mandeha any amin'ny fijangajangany, mandeha any amin'ny mandraindray mandeha any amin'ny fangatanany toloran'ny olona 25 000 FMG ianao dia iny ianao ny lasa dia sy doka. Ny amin'ny maiky meilleur raha nahazo 55 na $1 dia netiny tany amin'ny tena ilana azy lizy sy nanany sakafo sy vidanany doliprana mba ho fanafodiny. Zany hoe maiky meilleur zany na dia mahantra ary izy dia tena nandeha tany amin'ny strict besoin.
Fa ianao malagasy efa mahandry ianao, efa tsy manana ianao, mbola misy lalana ihany ny vola indraindray. Aloha de tonga de mody direkta eny amin'ny 67 hektara, miasa avy aty Analakely, ny sasany mbola mahita mandalo eo Tsaralalàna, ny sasany mbola mahita fijangajangana mametrak'olona vady faharoa fahatelo eny Mahamasina eny, ny sasany mbola mahita sipasipa sy fihetsiketsehana fanaovana an'ity fomba sy ratsy tsy mety rehetra ity, ny palais présidentiel, ny bureau ny ministère. Indray andro zay tery amin'ny Kora tany Madagasikara, Simboskôry moa zany, fandritaka ireto vehivavy anankiroa ary tonga de mifampisotombolo satria tratran'ity tompom-bady ity ramatoa anankiray metrena ary feno hipoka tanteraka ny kady, ary rehefa niady izy miravavy de volam-badiko daholo no anatin'io kadian'itio. Tsy nasana maly le anankiray ary teo no nahitan'ny olona hoe tena izy marina ary tratry ty dariko zany ary dariko zany le ray tsy namaly fa niezaka nisitrika aingana anaty tomobile. Dakadakan'le ankiray indray le tomobile mbola volam-badiko ihany to. Rehefa natao ny fanadihadiana, aity ramatoa namono sy nandakadaka vadina directeur généraly any amina ministera ary mpanolotsaina manokana ana filoham-pirenena, ary tena manana influence. Ahoana no andeha ny firenena am'izany? Moralité faharoa, zany hoe raha ohatra tianao hitodika any aminao ny chance sy ny vitana rehetra sy ny fiombany Jesosy anao, de apetrao aloha reo toetra efatra reo, de hitanao fa iova ny zavadrehetra. Tsy voatery amin'eo, fa na ianao ary hanana conscience tranquille amin'ny zavatra tao, tsy mbo hisy zavatra hoe ino ny telefoninao tsy afenina amin'ny vady tsony na afenina amin'ny madama, ka hoe vao tafapetrapetraka ery milo safotra ianao hiverina hitady an'le telefonina, ary misy telefonina roa telo eny an-tananao, ny anankiroa an'iretsy le hafa, ny ray ny an'ny tokantrano ary na ny asa radimo, hoe tsisy lasa tsisy tapoka teo. Atsona na de fa professionnel raha tsy mandray. Ren'le olona tsy mandray telefonina sy manafinafina telefonina ireny, matetika tompon'ny sanjila sy ny dance reny. Hoe aza kitikitianao ny telefoniko antsy amin'ny madama zany, ary kody io accès miditra amin'ny telefonina io miova foana. Possible koa éventuellement ny amin'ny madama koa ohatran'izay. Tsy azon-draha misekitiana io. Gaga moa ianao zany. Aiza laha ao anatin'ity gouvernement misy miaraka. Ministra vehivavy ry miaraka amin'le ministra ray ry. Misy zany a. Tena misy zany fa so eritreretinareo hoe any misy ary sipana premier ministre mihitsy ny lasa membre ny gouvernement. Misy zany tompoko. Misy zany. Zany mahatonga le firenena na tsy mandeha. Moralité faharoa de eto amin'le polisy. Raha ohatra zany jerena araky ny raha ohatra hanao analyse stricto Christo sensus tika, zany hoe miainga amin'ny atao hoe finoanan'ny Kristy, de iraka ity polisy ity zany. Fa tsy possible ho iraka koa ianao raha tsy manana ny rehetra le critère efatra rehetra, fahendrena sy famarinana.
Fahazaran-draharaha fanetretena. Na de polisy ary ty boakely ty de natsapa izy fa manana didy amin'io olon-dehibe io. Ary asana polisy mihitsy no miaro sy manavitra ny olona zay mandalo eo aminy. Ny polisy tsy voatery hoe anagady. Ny polisy tsy voatery hoe andeha ametaka menoty. Ahoana moa ny andeha ny firenena malagasy? Ny polisy malagasy de na izy manotra, na izy managara, ary misy ary tena manan-karama mibasiny anaovana kidnapping na anaovana hold-up. Tsy ny polisy malagasy rehetra tokony no adala. Aleo kosa aloha azavy zay. Fa naizanona zany nisy fotoana tena nampitolagaga ny maro hoe tsy ao ary tsy aninona polisy malagasy. Tsy manan-katao afa tsy managadra, fa raha ohatra manao an'izany hoe assistance et accompagnement orientation, ny rassureny olona ao anatin'ny zavatra mitranga, manao terve mata, raha ohatra manao manifestation malagasy ka mampiseho ny atezerana, manipuleny ny fanjakana hanao zavatra ratsy, de voafetra ao anatin'izay ny asa sy ny mission mba hieritseretin'reto polisy malagasy matetika. Anika ny tena zava-doza de zao. Ny polisy amin'ny pays francophone zany, zavatra tena remarqueko zany. Ny polisy amin'ny pays francophone dia diso tanteraka mission avero. Diso tanteraka mission. Rary zany hoe malgré tout kosa aloha. Alors zava. Ny aty Frantsa zao efa miezaka mafy mihitsy zalahy fa victime n'image ny zalahy. Tena victime n'image izy. Ny polisy isaky ny manakana anao de verbaliser. Ny polisy isaky ny manakana anao de verbaliser. Mitady petite bête izy ao anatin'ny zavatra ataonao ao, anatin'ny papier-nao. Anika lasa victime izy par rapport an'izay. Raha misy organisme tena mampidi-bola ankoatran'ny douane aty a Frantsa dia ny polisy globalement na communal na ny polisy tsotra. Indrindra moa rehefa le mandeha amin'le tomobile banal zay izy, banalisé zay, tony le Skoda lavalavitony, de tonga anao de fa vo arrêteny anao de fa mimana anao zany sady very ny point, very ny saosy. Ka anika le very mihitsy le atsy an'le hoe accompagnement, mba hoe mi-accompagner, mi-assister. Vao teo azy eo androany nahita de misy lahy antitra efa anaty 80 ans zany mbola mitondra tomobile. Misy lahy antitra mampiditra ny entany ao anaty tomobile. De nisy polisy efa da mandeha amin'ireny le Skoda reny, misava olona tena à côté mihitsy. De lehilahy antitra zany tsy zakany le inona izy teo, le pakana rano, satria efa 20 taona izy hoa, izy nefany matetika zareo zany raha tsy misotro amin'ny rano robinet na de potable ara. Za moa zany nandalo tamin'ny kadiako de nindaisiko le izy de taitra be aloha le rangahy. De nijerijery le polisy de eo akaiky ao de le polisy indray manontany hoe qu'est-ce qui se passe? Ah non, le jeune homme il veut m'aider. Ah, j'étais surpris par son geste.
de même pas, oui, désolé. Pourtant, nous, on était à côté. Fa le rangaby indray mivandravandrana. Gaga mihitsy ianao. Ary raha mahita koa miany Madagasikara ohatran'izany. Fa nisy hitako teria mahazo. Tena zany, tena hoe raha misy de misy à 150 mètres an'le polisy no nisy nanao ridapy teo amin'le tsena teo mahazo teo. Polisy roa lahy zalahy manao stop eny misava amin'iny côté mahazo iny. Tena lazaiko anareo po basy indroa. Fa lasa indray izy mitsamo niary teny. Gaga mihitsy ato. Ohatrohatran'izany a, aiza moa le firenena no androso? Ao anatin'ny mission ndreny mpitandro filaminana ireny na zandary na ny polisy. Par contre indray kosa aloha ny zandary malagasy mahatsapa an'izay hoe manao accompagnement, manao assistance. Ohatra amin'izany, ohatra ren'le tany amin'iren'le Fort-Carnot reny zany misy manafika tafihan'ny dahalo ny convoi ny taxi brosy, de manaraka mihitsy ny gendarme misécuriser an'le convoi, de rehefa tsy ao anatin'izay ianao de matetika ianao zaody. Misy zany. Zay le hoe assistance et accompagnement. Moralité faharoa zany zay. Hoe ilaina mihitsy le mpiasam-panjakana, le ino izy teo mpitandro filaminana, malala ny mission, malala ny asany hoe zao ny hoe ny tena asanay. Fa tsy izay de lasa tanana sy vozona ary totondry anapotika ny malagasy zay mampiseho ny fahatezerany sy ny fahadisom-panantenany amin'le fitondrana. Tsy manana droit zany mihitsy le malagasy. Hoe tezitra zay e, ny fitahany lahy zay e, nanaovan'ny lahy escroquerie goavana fotsiny ohatr'izao zay e. Ialahy zao no niteny fa io ny IEM. Ialahy zao no niteny fa io ny makety. Ialahy zao no ny cause fa io ny vola. Ao ny vola. Ireo ny vazaha. Heritaona sy tapany lahy teo. EPP anankiray vitany lahy. Roa telo. Prometevany lahy ny RN 44 tsy hita hatramin'izao ny nalehany. Prometevany lahy ambily be Voemary. Ny volamena amin'ny malagasy ny lasa. Prometevany lahy babay tsiray vohatra. I grâce ny mandefa hafatra hoe velomany amin'ny andro. Zany ny malagasy. Grâce de zazavavy tompoko. Alao azava. Tao anatin'ny propagande tsara izy. Ary manomboka mivoaka momba ny resaka grâce sy mamitina amin'izao fotoana izao. Mamitina moa dia an'ilay anankiray ery mipetraka ery Mahamasina. Tsy antony tokony hanafenana an'izany. Rehefa ao amin'ny public ianao, tena vie privé anao ara décortiquen'ny olona satria raha mety ny asa nataonao sy mety ny zavatra ataonao, tsisy ny teny an'izany. Fa ny olona rehefa mahita hoe io itony kay ny andaniny andro, itony zavatra itony no andaniny andro, de tsy maintsy miteny ary tsy maintsy lazaina ho fantatr'le malagasy hoe ory zareo ny Rolls-Royce no mipopoka, ny Cadillac no bling-bling, ny famantaranandro no ny lafo vidy, ny kiraro no mihoatra pointure, amin'ity tongotra kely toy ny trondro anaty lakana. Ny vidin'ny kiraro no lafo, ny fihetsiketsehana mibetsaka, ny fampitana sady hoe ity ny zanako. Zay tsy hitan'ny olona koa taizany nanao asa soa hatramin'izay niainany sy naterahany no tapitapika hoe tia manao asa soa ny zanako zay efa handray 80 taona.
Tsy izany tompoko, no asana mpitandro filaminana ho lasa ratsa mandraika mpiveliky bay ny malagasy. Hoy salao hoe apiko ty olo-lehibe ty, ary rehefa nampiny dia faly izy fa nahita ny fianakaviana. Hoy ilay détective nanao ny enquête de hoy izy hoe nous sommes tous une famille, nous sommes pour quelqu'un, nous sommes tous quelqu'un pour quelqu'un. Averiko, nous sommes tous une famille, nous sommes tous quelqu'un pour quelqu'un. Fa apiko, nous sommes tous quelqu'un, nous sommes tous pour quelqu'un, mais nous sommes tous aussi pour quelque chose. Zay mifamerana azy. Ka raha tsisy zavatra ataonao ao anatin'ny fiarahamonina ka mametraka an'izany atao fitsinjovana ny hafa, na tsy mitsinjo ary ianao fa miakompane, tsy voatery mandany volana io zany tompoko. Miakompane ianao raha misy andro ka tsy zaka le paka ana rano, tsy mahafaty anao zany. Fa amin'ny alalan'ny kely ohatran'izany no atsapahanao ny ngeda be. Mieritseritsika malagasy zany hoe mivavaka. Mieritseritsika malagasy mivavaka hoe anova ny zavatra mitranga ao anatin'ny firenena. Fa tsy mivaly mihitsy le vavaka e. Vao mainka faky amboto foana no mitondra amin'ny Madagasikara. Olona tsy mivaky loha aminao. Tenenina hoe andany ianao makany atsimo, jereo reo olona reo. Ny vadiny ny alefany satria menatra izy amin'le bakoly Fleury. Tenenina koa le ato amin'le opposition hoe aza variana miady hevitra fotsiny e. Miady amin'ny politika aka-toerana sy ny karazany miady fananana. Mba jereo io atsimo io. Manao ianao nanao ry zalahy omaly. Fa eo ampanomevana an'le zavatra omena an'ireto vahoaka ny atsimo izy no milaza ny alahelony amin'ny politika amin'le ankiray. Maninona re tompoko raha nomena tao anatin'ny fanetretena le izy hoe ity ny anay amin'io le zavatra tsy tao hoe ahoana akory, fa mba niandry ianao zany tamin'le reportage hoe mba aseho amin'le reportage le entana hoe reto aby nomeny zany dadandralahy zany, tsy naseho mihitsy. Fa le dadandralahy foana no naseho tao anatin'le reportage. Le teny tsy le alahelo amin'le mpitondra anankiray hoe arakarahan-dralahy, za tsy matahotra an'izany. Est-ce que c'était le contexte pour le dire? Et donc finalement, le fait de m'admettre, c'est en contrepartie ny azahoana an'le liberté d'expression. Mba ahafahana miteny an'le alahelo, fa tsy le tena mameny objectif. Fa andaotsika hanome ary, dia amin'izay tsika afaka miteny an'ity. Hitanareo calculer daholo. Aiza le firenena nandeha, aiza ianao no azo valim-bavaka amin'ny zavatra ataonao. Tsy adalo io Andriamanitra io ka hoe tsy ho arany fikanao. Fika maimbomaimbo rehetra ity no ataonao. E qui dit Andriamanitra dia vahoaka. Tsy adalo ireo vahoaka ireo amin'izao fotoana izao, ary rehefa melehibe ny vahoaka malagasy, manomboka matotra ny vahoaka malagasy, ka mahafantatra hoe azavitahany laza e. Ameo ny ameny lahy. Da atao avao zay kabariny lahy fa rehefa mila ina mitehaka dia mitehaka zay. Zay ny zava-mitranga amin'izao e. Ka reto olona zay manome mahitsy amin'ny fo, tsy mila miantsoko mpanao gazety sy ny karazany, lasa tafiditra anatin'le ambiguïté koa hoe tony ve zao tsy latsaka politika indray? Oui. Efa mana le malagasy hoe raisany lakafalotsika eny tsisy e. Dia misy olona tsotsotra tsara fanahy eo. Dia voahoatra le malagasy ilatsaka politika indray zao tony fa dia
atao hoana isaky ny misy akaikina zao de hoe ito anao sénateur de mena le mera de mena saosy ilatsaka indray zalahy any io zavatra io tsisy valimbavaka atr'izay satria le olona ny zesta ataony rehetra de zesta intéressé daholo misy kajy misy calcul ngia maiky meilleur sa raha nampin'le polisy nataony nampin'le détective privé zay tsy nangataka tamina ny arera raha satria tsy manana koa maiky meilleur de tsy nieritseritsy ireto polisy hoe misy zavatra omeny nga maiky meilleur sa na nga ty détective privé rehefa vita ny mission hoe iny nga selom zany nanampy any maiky meilleur io dia ny mayor mera nanome considération azy ary ny lehibeany tonga de nanome promotion azy torak'izay koa nga détective privé niakatra ny considération ny commune na ny mairie de nanomboka teo niarazy de asa taminy commune sy mairie hoe maro ny olona soi-disant tsy manana fianakaviana ary sans abri atao anatin'ny commune atsika fandao fa anokana budget anankiray mihitsy ny commune na ny département afahana manao enquête ary nentina teo anatin'ny teo misehitry ny conseiller communal de accepter fa io détective privé asikinisy io ny mandraikitra ny recherche amin'ny ireto sans abri very fianakaviana tanao am'izany raha ny tsipozipozy kely tery le détective privé zara raha misy client roa telo par mois tapitapika eo izy tonga de ny sans abri ao anatin'le ville izy mendraikitra azy et c'est la commune qui paye c'est l'état fédéral l'état fédéré qui paye tanao am'izany tsy nieritseritra akory nga asikinisy zay ny lazainy non tsy nieritseritra niaka hoe inona ny retombeako amin'io fa nampalahelo loatra nga maiky meilleur sa olona tsotra tsy mifoka sigara tsy misotro toka tsy malipôly ary tsy miseo drogué taminazy ny retombean'le izy mindrala ka io tsisy hoe kajikajy hoe anao an'ity de mahazo an'ity raha vao zay ny zavatra ataonao tompoko mialatsiny fa tsisy ny valimbavaka tsy zany no miteny an'izany fa matetika ohatran'izay oy matetika ohatran'izay hoy a tamin'le akamamaly tamin'izy moa andanao a manao euro million fa sao de enao no azo an'io zaho izy izy ne mbola tsy nanao an'izany mihitsy fa ohatriny manao an'izany ozy izy 2,50 € fa andanao a manao de hoy za mantsy azy matetika aneo a raha misemo mahazo an'io le olona mbola tsy nanao mihitsy bon ve ozy izy de nanao le dala moa na tsy nanao tsy fantatro fa mino fa tsy nanao izy fa maninona le olona matetika mbola tsy nanao an'io nahazo an'io le olona matetika manao an'io efa mikajikajy vidy Rolls Royce anongam-panjakana anao an'izao anao an'izao ny lalan'ny akama toko de tsy mila tambiny izy hoe andehany endrika amin'reto ratsy sy mpanebaka sy mpanapotika ny firenena ary zay ny tena mahafinaritra amin'reto akamo reto mihitsy tsy mbola nisy na iray araka ny teny tamiko hoe za monsieur Fleury rehefa vita ty zavatra ataotsika ty za ministry ny finance na ministry ny agriculture efa misy mpanao politika ao misy branche politika mihitsy ary tena manao politika mihitsy ao anatin'ny akamo ao anatin'ny faingo-tokana misy an'ny hoe ami promada de misy mihitsy ao commission anankiray miandraikitra ny stratégie politique sy ny analyse politique
moa tout ce qui est projet politique zany misy ao fa jamais ka hoe nisy nanofy ka niteny hoe tia kosa aloha raha raikitra de za premier ministre na za ministre ny environnement na aménagement de territoire tsy nisy tsisy an'izany normal amin'ny akamo raha mi-entreprendre zavatra de atokisan'ny olona meo azy ny victoire feno fa ireto mahitsy kosa ny lalana andranan'ireto vola avy any aminareo vola avy any amin'ny vahoaka zay manaraka ny akamo manaraka ny fleury Rakotomalala no ahafahana mihetsika sy ahafahana manao ny procédure rehetra tsy misy tambony tompoko zay no mahatonga anazy sorena tamin'le misy olona zay mandefa dossier aty amiko mandalo any amin'ny mpiara-miasa amiko zany any Madagasikara de bakeo ny akolaka ary manome instruction mihitsy izy grave la bonne femme se permet de me tutoyer sans que je ne la connaisse. Ah, tsy mahavita an'io antsengiady zay misaratsiny tsy mahavita an'io omeo any information omeo any données rehetra de ataoko le asa raha miditra ao anatin'ny débat général fa tsy hoe andeha hanao règlement de compte n'olona anao amin'ny olona amina ministre anankiray de za manipulenao à distance azafady de menao ahatsara mihitsy hatramin'ny instruction anao sy ny ko inona zany no inona ny intelligence entiko eto amin'izany fa lasa perroquet anao zany mba nandinika an'izany ve anao de je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève de tonga de fleury za nga mpiasanao ianao jerena ao anatin'ny contributeur amin'ny akamo tsisy andraiky taraisinao anankely ary de vous permettez à me tutoyer et aussi me donner des instructions mais vous pensez vraiment que je suis bête tsy mahavita an'io ny zavatra kely azoko tenenina le minimum ny teneniko fa raha manome zavatra ianao ka misy zavatra tianao atao ifizara vaovao omeo ahy le vaovao haiko ny manao an'iny fa tsy zany baikobaikonao tompoko vakio tsara ny frazinao ditanao hoe tena mba tsy mety kosa ty nataoko ty fa ahoana mihitsy zany tonga de atsonao fleury écorchenao ny nongo fleury Rakotomalala ny nongo complet tompoko mpiasa kely no atsona hoe fanja na hoe vololona na hoe Alain sans qu'on donne son nom raha fa ratsona hoe fanja Rakotomalala miray Rakotomalala aiza nisy ny valim-bavaka aiza nisy ny hoe tokony andehany am'izay lohan'ny le firenena ny endro maly lasa dala ny adala miseho endry zany ny zavatra mitranga ao Madagasikara ireto adala mitondra firenena mandeha amin'ny adalana tanteraka ianao ny raha maheno hoe vadika kely ambadiky indrindrona fotsiny anao de maheno hoe ay ianona mihinana ny ianona sipa ny ianona ke hono efa tratrany ianona zany ny zavatra mitranga zany ny zavatra mitranga ianona nanodina an'ity de ianona zao mihinana an'ry business ry tsy azoko ty ianao hono io fa plaque bandiny ry fa raha vao mikitika an'ity ianao de fa tonga de any tamora ianao zany ny zavatra mitranga hoe vo resaka douane zany de tonga de Bluestone ouais les grands projets Bluestone
Pablo zany ny teneniny eto, Escobar. Raha tianao ny ahazo ny valim-bavaka amehezana an'ity zavatra ity, dia tsy maintsy mametraka rigueur anao ao anatin'ny fiainanao. Miainga aminao aloha ny fiovana voalohany. Zay ianao vao mitaky fiovana any amin'ny hafa. Fa raha tsisy zay, aza manofy. Ianao mijery tamin'ny teny devant ery, tadidiko nisy mpanao politika zay tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka. Fa izy io efa fantatry ny président Ratsiraka zany tamin'izany hoe vavany fotsiny le rangahy ty, fa tsy ambadika atsy izy, tsao. Mame lesona be ery amy devant ery, mame politika be ery amy devant ery. Miala avy eo izy, mody izy, tsy any amin'ny vady aman-drano izy mipetraka fa any Andresoro, any amin'ny vady keliny. I va se reconnaître. Au rez-de-chaussée mipetraka le vady keliny aminy. Any le ry no mody. Marina vady kely le ry. Miteny amiko nareo hoe resaka vie privée koa zany Fleury, tsy mety zany. Non. Raha hiteny mahitsy devant ery rangahy. De ataovy milamy maloha ny côte rehetra mba hampa-crédible an'le zavatra ataony rangahy. Hoy ato amin'ny olona hoe mba heritreretinareo moa raha hiteny aho hoe intéressé amin'izany atao hoe iny andeha hiditra ao anatin'ny politika fotsiny pour prétendre un poste. Tonga dia tsy crédible atsony amin'ny zavatra teneniko. Satria geste intéressé ny. Tsy anjarako ny manapaka an'izany. Ary tsy nareo koa ny manapaka an'izany. Ny valim-bavaka dia avy amin'Andriamanitra. Ary izy rery ihany no mandidy sy manapaka sy mitondra anao any amin'ny lalana tokony andananao, fa tsy ianao ny manapaka lohan'Andriamanitra. Anefa ny fipetra rehetra tsy feno akory eo am-pelantananao. Dikan'izany tompoko ny zavatra tiako ampitaina amintsika rehetrarehetra androany. Raha tianao isy ny valim-bavaka, fehepero ny fahendrena, ny famarinana, ny fahaiza-manao ary ny fanetretena. Sans ça, vous n'allez jamais, je vous dis jamais, réussir. Parce qu'on parle de vahoaka, on parle de nation, on parle de firenena. Tena mitady olona ohatran'izany io firenena. Tena mitady olona ohatran'izany io firenena. Ka raha sanatria retoko. Misy olona mipretendre ny zavatra io ka mijangajanga any ambadika any, mialatsiny fa atsikafiko eto. Na vie privée na tsy vie privée. Fa tsy atsikafiko eto aloha hoe tsisy pirofo fa misy pirofo vao hiteny eto. Ba certificat an'izany. Satria firenena ny resaka tompoko, aza fitahana ny malagasy. Matetika raha vao olona ao anatin'io tarandro io dia mpamadika. Reo olona ery Rajonary Mampianina na anjara chef de région Antananarivo. Zay manko ny tena tsy nitiavan-dralàna mihitsy eo akaiky amin'izany ery Rajonary Mampianina. Mbola averika ny mpinama an'izay. Ary raha nisy olona ny teny anazy voalohany, azonareo anontaniana an'izany izy. Rehefa niona tao amin'ny birao an'izay, tamin'ny taona 1940, tondra banquet za tamin'izay, Daoud Rawat zay namako. Dia hoy aho taminy hoe mandingana impay ianao monsieur le ministre ny finance izy taminahy. Dia efa etsy amin'ny ripale ery. Dia mezana tamin'izay hoe aza miteniteny foana monsieur Fleury. Izy manaja olona be. Nampinamana ary zay ao anatina birao ana ministère zay, donc ministériel ny langage ao.
fa tsy langazina jelamboto aza miteny foana monsieur Fleury zay monsieur le ministre za mahita an'izany inisy tonga filoham-pirenena fantatra ry zalahy hoe raha io Fleury io manakaiky anga era-Jean Mampianina potikitsika tsy maintsy saboteny voilà satria araka daholo ny fika rehetra araka daholo ny zavatra tsy mety rehetra ao any ambadikimbadika any eo ambody trano ny fandehanako ka any amin'ilay Arifidy raha manandray be kapitandroka Maurice Avonana voisin zay prala zay mpinamana zay raha misy ny ray andro tsy fakahitana manetetra ahoana moa zy Arifidy zay adinony bainina mako ny fiantsoany ahy vo tsy antsoina kely Maurice Avonana ny 2 andro de fa inona ny problema amin'ny bainina tiana ampiseho aminareo prala fa inona ny zavatra amin'trano mandalo eo ianao de mety anjara eo ananysana trano fotsifotsy io eo ampitany trano Andrembalo Rakoto Andrembalo Peasonam tranon'Anjara chef de région Antananarivo tao anatiny chef de région azy no nanangana an'io ary tao anatin'izay no nafatarana tamin'izany andro fa vadikely no nipetraka tao aizinjara amin'izao fotoana izao tsy mahamenatra anjara ny mamadika ny HVM tonga dia nakipany ny HVM efa mijoro ery amin'ny mamparadeva ery izy ary amin'ny arena no hitanao zay no mahatonga ana miteny anao tsy hisy valim-bavaka raha ao anatin'ny fijangajangana politika ohatran'izany sy ny fiainana no eritreretinao hitondrana amin'ny firenena fa dia olona tsy lamboto ohatran'izany na ara-panahy na ara-toetra no hitanao misongadina devant ery amin'ny firenena ery jereo firy ny vehivavy femme mare ao anatin'ny gouvernement tasany amin'ny présidence zay ny amaranako azy de nefa zany olona zany no manome leçon ny malagasy misy anankiray de tena nanena rehefa misy ara olona tena miteny amin'izao fotoana zao mody natao lery fotsiny no rain'iny jazy iny fa ihany ny nakay ny rain'iny de zany jazavavy zany no manome leçon any malagasy 25 millions de population ny ray mitsanana raha tsy fantatra kory hoe izy aby ireto telo reto na efatra sa roa moa tsy fantatra kory de izy no elle peut se permettre à donner des leçons de morale ho an'ny malagasy mandefitra mampalahelo tsy afaka mitrotra akory fa voafatotry ny fatahorana hoe de manjaka mifaky-amboto sy mifaky-ambavy satria na enao ary farany zany araky ny teniko tamin'ilay adevitra maro aza terenao ino ny zavatra ataonao Andriamanitra ka hanampy anao nefa ny enao ara tsy mahatoky akory ny zavatra ataonao tokiso ny zavatra ataonao mameza fa ino izy teo fatokisana tanteraka entière et pleine de apetrao eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fanindrinao de ho hitanao fa tanteraka io fa raha ianao ara de efa miteny apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra tsy hoe disque vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous faites moi j'ai dit tia indray de vita ny ianarany ty zay Jesosy nangatahako aminao vita ny ianarany ty zavatra ty tokony zavatra ataoko a Jesosy satria fantatro mandalo makany amin'ny famarinany ty zavatra ty mety ho diso atao anatiny manana fahadisoana ao anatin'ny fiainana
Satria za tsy anjely fa ity zavatra ity Jesosy mahitsy ity ho an'ny vahoaka ity vita ny anaranyity. Izay le objektifa. Fa raha ianao no tsy mahatoky kory ny zavatra ataonao hoe aza terenao amin'izany Jesosy fa aza terenao amin'izany Andriamanitra fa taraiky eo anao. Omaly rehefa mifankahita moa zany ny akama maromaro vitsivitsy de misy zavatra apitaiko aminareo fa efa mipromettre atsina fa je vais en parler. Tena anisan'ny zavatra tena ny impressionné anahy ny fifankatiavan'ny akama. Tena misaotra anareo reto. Tena fier manana anareo. Fier miaraka aminareo ary tena dia volana ny fanahiko moaly zay. Rehefa tonga ireto akama ny fanjoy, ny faly ny amin'ny zavatra mitranga. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ary tao anaty amin'izany no nahitana fefa misy sady ny relève ny akama. Tonga saina ray olona. Andriamanitra tsy mampifankahita olona fotsiny amin'izao raha tsy ahorako. Zazavavy vao 12 taona na 20 taona kory ary. Ino tsara. Ny zavatra fahitako dia ny tovolahy malagasy tsy izy rehetra kory fa ireto le zanaka manamanana na hoe mba misy moyen zany dia rehefa tonga ny zoma dia na karaoké na in-square na fisotroana filibana tiditra ny zanaky ny mpanakarena rehetra ty. Misy génération aty à France, je vous dis, je suis impressionné, tout simplement. Ny ray aman-dreniny dia membre ny akama. Tsisy antony tokony hifandraisany amin'ny Madagasikara intsony. Ny fiainany milamina, tafita izy menakavy aty andafy. Maromaro zany, fa le malgré tena ny impressionné anahy. Elle est dans une association. On va dire non lucrative. Fa tena hoe manao ny aide sociale sy accompagnement sy ny karazany. Parlez-moi de vos activités. Tellement c'était nombreux. Aujourd'hui, j'arrive même pas à parler parce qu'à Timotol, j'étais fasciné, j'étais impressionné. Tout simplement. Na amin'ny anaran'le association raha aza antanina fa tena variana mihitsy any jeren'le zazavavy zany milaza ny zavatra ataon'jareo. Hatramin'ny fanadivana an'Antananarivo reto koa. Oui. 12 taona sa 20 taona izay. Fanadiovana an'Antananarivo toko. Manao plus ry zareo avy aty andafy. Ny argent de poche ny sasany sady miasa mianatra no manambatambatra vola. Fanomezana don ho an'ny mahantra any atsimo. Toy zao hoe fataizonareo tsy fantatro mihitsy hatramin'izay. Dia hoy izy hoe on préfère travailler dans la discrétion pour que les gens n'interprètent point qu'on s'intéresse à la politique. Zay ninona tonga anany teny teo. Raha nanome ianao, naninona raha nomena fotsiny. Fa lasa ianao ery amin'ny ilany, manao salvana critique sy observation
Irovanao ny tenanao, ampisehoanao fa malahelo ianao rehefa narahan'ny olona hatrany am-piangonana. Ireto misy zazakely 20 taona, 20 taona, manao zavatra lavitra noho ny politika amin'izao fotoan'izao. Maro ny zavatra niteneniny teo. Manadio Antananarivo, manome zavatra any atsimo, manome an'ity. Dia misy anarany daholo reo mission reo. Je n'ose pas demander hoe fa aiza ny vola rehetra hitanareo an'izany. Maintenant izy ohatrohatran'izay ny anko faradiso ahitsio. Récame, soraty amin'ny privé. Maintenant izy on sera aidé par tel organisme zao. Zany le izy ry tanora malagasy. Normal ny tanora ohatran'izany rehefa vita fianarany tonga dia mahazo poste ambony satria manana activité sociale ary activité tenue et soutenue tao anatin'ny fahatanindrano. Donc manana expérience le olona. Tsy ampozinao akory, zany anie anisan'ny critère ny UNICEF. Cadre fonctionnaire international zany raha ohatra UNICEF zany. À 27 ans le sipakely avy eo. Karaha many amin'ny 8 000 €. Raha manambady izy ka sanatria tsy miasa ny vadiny, sanatria mbola mahazo 900 €. Dia avy eo ianao manana BES takoto tsy fantatrao akory ny parcours-le olona. À 27 ans, 26 ans, efa blindé le zanak'olona. Satria voataizan'ny ray aman-dreny tsara. Tsisy manana izay tsy fahadisoana ny olona ao anatin'ny fiainana. Mety ho diso parcours. Fa canalisehany amin'le hoe tsika nateraka anampy. Ny impressionné anaty tenin'ny Laikoto. Laikoto moa sa Laifotsy tsy tadidiko intsony hoe raha andriny lahy nefa lahy tsisy ninona tao, tsy aninona lahy zany. Tena marina ny tenin'ny Laifotsy. Vita Laifotsy sa izy anaran'le akamy. Marina zany e. Raha mizesitra lahy ka andrina ka mirevendiquer lahy hoe andrina, taranaka mpanjaka, taranaka tribu ambony. Nefa lahy tsisy mission akory fanampiana an'ireto vahoaka. Tsy aninona lahy zany. Aiza ny ratsy ny tsy anjaka. Satria reto nateraka tokony anampy vahoaka. Dia lasa mandeha any amin'ny filibana, tsy mifaditrano fotsiny. Any ane ty zavatra ty e. Any io. Misy olona efa nateraka mihitsy hoe enao no mpiady, ary enao no mpitatana, ary enao no mpiaro. Misy zany e. Fa inona nataon'le olona iny? Misy moyen kely eo aminy dia lasa izy milibana mitoka. Lasa izy milibana tsisy valonjava, tsisy valom-bavaka. Satria mifamadika daholo ny olona tokony tsy mitondra no mitondra amin'le firenena. Zany ity zavatra ity. Andramo ianao hoe mandeha amin'ny tany hoe ny lohanao no lasa tongotra. Zany ity zavatra ity e. Oka tsy fantatritsika malagasy e. Ny lohantsika no mandeha amin'ny tany dia ny tongotra amin'ny tsangana. Ny tongotra tokony handeha no lasa loha. Lasa lohanao zany. Essayez de marcher avec la tête, vous allez voir. C'est le monde à l'inverse. Tout est à l'inverse à Madagascar. Ny nandra no mitondra ny mahay. Ny adala no mitondra firenena. Dia ny adala no miseho endry. Fa ny endry lasa bado sy lasa nandra. Ary lasa dala. Ty alefako ty. Ny endry rehetra zany dia mitehaka ery amin'ny devant ery. Fa ny adala no mikabara. No mikabara. Dia fafazan'ny adala lainga ny endry dia mbola mitehaka ihany ny endry. Dia mba jereo ne.
mba jereo raha nisy zavatra vita isaky ny telona ry de hoe inona indray ny lainga afafika amindreo nandro reo andrany de iny tokoa ny nandra fa mitehaka mialatsiny c'était le nandro dans la salle la miteneniko eo a fa tsy le malagasy efa tonga saina tout est à l'inverse ny nandra mahazo 4 étoiles fa manatsaina tavela eo amin'ny colonel oui oui eno koa ambarako arandroany fa atomboka amin'ny fitony ity avy hatrany ny fametrahana énergie renouvelable na éolienne eto a Madagasikara tokolasy tokovary tehaka amin'andro tehaka ny endro apetrako ny fanavy ary tsy maintsy ho vitatsika io 11 janvier 2012 io kabary ny adala tsy hoe ny adala fa ny adala ny kabary ny adala de mieno ny endry averika any le teo hoe ny adala no miseho endry fa ny endry lasa adala zany hoe ny endry zany lasa mitehaka ny adala iza zany ny tena adala am'zany ao anatin'izay kody ao anatin'izay cause zay ao eno tsara le promesse énergie éolienne ka dia ambarako zany 11 janvier 2012 tompoko de efa nahita ve ianao éolienne anankiray mitsangana zavatra tokony atsangana nga hery rajonary mampianina any de Gaulle am'izao fotoana zao lasa hypothétique oui tokony nisy énergie éolienne ngeda be hitsangana any avaratra ohatrany tao tsy hitako loha izy zao nitsangana ao Volobe miaraka amin'ny groupe action sy Nicolasy efa voasiny efa ely reny tompoko da ino tsara kabary ny olona endry ao anatin'ny fahadalana de mieno sy mitehaka ny olona adala ao anatin'ny fahendrena dao koa ambarako arandroany fa atomboka amin'ny fitony ity avy hatrany ny fametrahana énergie renouvelable na éolienne eto a Madagasikara tokolasy tokovary mitehaka daholo ny endry malahelo tena mampalahelo ary io raha atao hoe tamin'ny 2012 nitsangany zavatra de na mbola atsika 2020 zao araha 20 taona apreo tsy zavatra niova de tsy mbo mieritreritra ve tsy mbo menatra ve ianao hoe rimy de varimy tehaka hoe ity bandinandra kelikiny ty afako koa zay tena ndezatr'izy apetrako ny fanavy ary tsy maintsy ho vitatsika io ary anome ohatra vitsivitsyatsika tokolasy tokovary eran-tany dia efa misy ny étude vita ary hatrany amin'ny Nations Unies de namoaka an'io ary ny any izy zany raha ifleuriran'le laingana izy enjana be de lasa le manam-pahaizana no lasa adala ao anatin'le fika rehetra satria rehetra manam-pahaizana gasy koa ny tsy afeniny misy voafatofatotra amin'ny zavatra hafa tsy tena zany hoe inona eto fa ny loza amin'ny olon-kendry amaranana amin'ity resaka ity Madagasikara raha nisy olon-kendry tao Madagasikara de efa nijoro mba hanohizako ny resaka Jirama
tena hoe raha nisy olo-kendry olon-dehibe tadidiko tsara tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didy. Rehefa misy olona voagadra any Tamimora na Tsefa dia mijoro ary manatona amin'ilay filoha ny olobe amin'ilay tanàna ny aviny ny olona migadrainy iny, ka manatona ary manontany hoe inona no tompoko ilay tena antony. Dia manazava ilay filoham-pirenena dia na porte caution le olobe hoe bon avoera izy tompoko fa zay manao garantie fa tsy hanao an'izany intsony izy, na hoe tena diso tokoa izy fa velao izy higadra ao. Amin'izao fotoana izao tsy misy intsony zany, tsy misy intsony zany, satria ny olobe amin'izao fotoana izao dia ireto ilay taranaka zay tsy manan-katao fa tsy milimba, ary voavidin'ny olona vola andao any anaty rova fa ilaina amin'ny présense anao dia alefa ny frais. Mila lasantsy ny ampanjaka, ny ampanjaka mila avion, dia vola. Kanika lasa menatra raha andeha hijoro anatrehanga Andry Rajoelina hoe inona re tompoko no nahazo ny olona io. Tsisy samantana, tsy misy. Zay ny teneniko anareo, c'est le monde. Any Madagasikara dia zavatra inverse daholo ny zavatra mandeha. Kanika zay nahatonga amin'ny teny hoe le olona namorona an'le fozahorana tena génie, tena miteny anareo amin'izany hoe mandeha mitorona le firenena malagasy, mandroso mitorona. Sarotra koa filôzofia enjana be zany fa zany Madagasikara, mandroso mitorona. Raha antsika ndefa hira dia tohizatsika indray avy eo. Meritseritsy fiarahantsika tsy zao mitara efa tsy tanty mandinikira tono iaby. Zafanana hadala fa iatako marina aminao zao Zafanana hadala fa iatako marina aminao zao Nini eya valikutako ninge hey Dezo mangiri fire Nini valikutako ninge hey Deza urumitale Sichokukuza wazi Pangira kuza utiane Nene manja mate Ya kufatia dana kubu Sichokukuza wazi Pangira kuza utiane Nene manja mate Ya kufatia dana kubu Suka fumaça não
Kumba witano zofitalia kuzo Timani faifi Tandwang tamarai Iyong butunga sai Tiada sinahan kigea Tiada si fan de fe Yada tau kubung maharchi Tiada sinahan kigea Tiada si fan de fe Yada tau kubung maharchi Lili eya Valikuta kuninge oh hey Jigi mamila fila Lili Valikuta kuninge hey Jigi rumambira fe Sicho kukumba waze Anile kuzo utiane Nene manja mate Takufatia dans la cour Sicho kukuza waze Anile kumba utiane Nene manja mate Takufatia dans la cour Feeling is so down, but I know you Yapatadana kringe Yapatadana kringe Yapatadana kringe Sujo puku zawazi Pangide kuza utane Nene manda mate Mfatiadana Sujo puku zawazi Pangide kuza utane Nene manda mate Mfatiadana Chisa azukwato Fafuke fala sano Fidere no mi yangu tingu Tambi no manjutiru Skwamba la tiano Of course we don't know So teri niendo le kanati Mi touches atana velati Chisa mi fu Andoza utuni Na andro bena aliki Sauta fide chilaliki Na mesutana Faano fanano Sama chanda ngamino Ifani kianga efana to Azamana fawatanaku Futanaku Fanumeza tangahadi Letenga sifatisari Fisiano watenaku Tenga hasukuenaku Sachari nyena karati Mi touches atara velati Chisra mi bundi Andoza utunye Na andrubena aliki Sota fide chilaliki Na mesutana
Anachandanga mino Nifanikianga efanato Azamana ifavotanaku Oh, votanaku Sachari nyena rakalati Nitiachis atara velati Chisame kuni Anoza utuni Na andubena alingi Sachari nyena rakarati Nitiachis atara velati Chisame kuni Anoza utuni Na andubena alingi One life tunaniri Amura kwa mnao Ida fitia no faila awangati kwa Akingela unanire na Ifaila kuwa nyake fasafiri Sikufata tose Nisa tuturiza Sipate mnao Sako Fala marizan tininawisan Mami ka Malalaga no manukandran Hitiana sila na zalawa Wamyandupiana kurehej Watotsi kalambanaku Di ena nufej Yara di fampitanda nisi Umandraki zesati samiti Akakino hafali natsi metilani Ankila dole paradisa kwetondan Hey, sa utia no fone Hey, wanila no fone Bitama kono harina kana Wanila no fone, sa wanafona fone. Sisi ya sumano, sarupite wanachia kana. Sikino de mabelumbul, mamone tifana. Dai se jadi sajana mafi, ya nono tonight. Nizao kutukinao yanakusa nuaje yakinaku mamikulo chayana anzara kutiako yaradi fampitanda nisi umandaki zai sache samiti yawanila no hafali natilani akila nole paradisa kwetonda Utia no fone, wanila no fone. Bichava kono, harina kana. Wanila no fone, sa wanafona fone. Chisha karoyana, sarupite wanatia kana.
manilana fane Vitama kwana harina kana Manila Lufonesa, Wanofana Fonesa, Sisi Pauya, Salukite Wanatiakana. Sa Watiana fane Manilana fane Vitama kwana harina kana Manila na fane, manafana fane, sisi hauna na, sabidi wanachia kina. Sotratsika eo izatsika fa tsara loatra ny zany a. Iresaka ny jiramatsika averina le izy satria na hoe amafisina kokoa satria le zavatra mitranga efa sangy mihoatra ny loha. Ndrasa re toko tena miasista loatra le avatsika ato anatin'ity le message ity fa aloha jereko kely aloha ny message ny hoe iza zany message zany. Tena miala tsiny ary madama fa tena tsisy message Galiotra be zany mihitsy ato a. Ndrasa mindratako ianao a Galiotra be a dia valianao fa tena tsisy messagenao zany mihitsy ato. Azafady a ialana tsiny amintsika rehetra. Galiotra be a tena lasa tany amin'ny zavatra hafa mihitsy le izy toko. Ty zao hitako ty a misy photo hoe masqué a dia andaso sokafanao hoe io a. Ok, misotranao madama ary tena misotra betsaka sady mamaly io a. Tsy haiko moa na madama na ramose a zao a ifampizarako amintsika rehetra zany a ity message avy any amin'ity akama any lavitra be ity a. Atsapanareo zany a, atsapantsika malagasy hoe marary amin'ny malagasy ny manjo amin'ny firenena io. Ity avatsika manoratra amintsika ity a, ty akama manoratra amintsika ity a dia vakiko aminareo tsara. Azoko atao ve mamaky azy tompoko? Aleo vakiko tsy manino. Madama ka tena misaotra betsaka toko faly be. Zaho koa faly be madama. Eno tsara ry malagasy havako raha lahy sy akama. Olona tsotra tompoko ny tenako. Faliana amin'ny zavatra anampiana ny fampandrosoana ny firenena. Aty lavitra aho fa miezaka manaraka amin'ny ora izay mba mifanaraka aty Aostralia. Any Australie zany le olo dia makasitraka anao hatrany tompoko. Zay zany. Any Australie zany a misy malagasy manaraka atsika ary vonona ifanometanana. Marary ny malagasy a mahazo ny Madagasikara kely io nosiny io. Misaotra betsaka madama. On va rester en contact.
Alefako aminao ny WhatsApp zao dia afaka miantso ahy ianao amin'ny WhatsApp rehefa avy eo fa aloha 47 11 73. Aleo aloha vita ny fandarana. Misaotra betsaka tompoko tahin'Andriamanitra. Amin'ny firy zao any Australie raha tsy madiso, ahafahana hoe mikanalize ny émission antsika foana zany amin'izay afaka maharaka nareo. Iresaka jirama tsika. Zao tonga dia eo amin'ny 2009 no resantsika azy mba tsy isinony hoe zao na izao na izao. Nanomboka tamin'ny 2009 dia nisy ny ary niazakazaka be ny fanaovan-tsinian'ny contrat. Tantôt à l'issue d'un appel d'offres, sinon des appels d'offres, tantôt à l'issue d'une signature de convention, soi-disant d'urgence. Centrale thermique and resaka. Tany amin'ny 2008, 2007 dia efa natsapa amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Tany amin'ny andronay tany amin'ny 2000 1997 98 dia raha sy indray koa fa misy olona mangataka WhatsApp io zafady tompoko amin'ny 12 sasany alina hono zao any Australie. Soratra betsaka anao madama fa tetena zafady avaiza indray ianao no manaraka madame Félicité. Grave be ny décalage zany zéro amin'ny 12 sasany no ihany zao ny akama dia tany amin'ny taona 97 dia efa hoe tsy solution tia ino ty izy teo ty centre thermique ty fa aloha tonga dia mieritreritra vraiment énergie renouvelable amin'ny alalan'ny centrale hydroélectrique na éolienne. Fa nieritreritra an'izany zay tamin'ny 98 99 efa tena any koa hoe arabaina madame. Ary rehefa tamin'izany dia efa nisy projet tokony débloqué ary tokony nandeha fa napagaga moa fa rehefa tonga ny taty amin'ny 2002 sy ny karazany tsy nandeha tany amin'izay loany ilay izy. Ary indrindra fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina dia vao mainka zava-doza no nitranga. Nandeha tany amin'ny tsy tokony nalehany ilay firenena. Ireto les conventions sy ireto appel d'offre dia na karana akaiky ny dralahy dia tonga dia tolo-bototra ny vola à la signature na convention na ry zalahy mihitsy ny tena devant. Ary taty aoriana moa tonga dia nirasy teny dralahy tratran'ny harcèlement ny karana
dia voatery nitsoaka ny sasany dia nalaindalà ny orinasany dia zalà ny tompony. Ry zalahy teneniko io, dia ity olona akaiky ny filoham-pirenena. Ary tamin'izay fotoan'izay no nisy hoe ananan'ity orinasa ity zao vola na izao ity Jirama ty. Tokony nisy entretien atao dia nifampitorirana koa ilay entretien, kanefa ny il n'a jamais été question hoe ity ny entretien dia tokony ity zany ny zavatra mitranga. Ny entretien nefa tsy nisy akory, ny volana aloha ihany. Zay ny détail fantatra ety ivelany ny amin'ny fleurirako tonga lany. Tsy kotiana zany ny ary tsy resahana ny resaka contrat amin'ny fiolona sy ny hoe gasoil amin'izany. Fa ny société structurée dia ao anatin'ny appel d'offre atao isaky ny 3 volana. Ny atao hoe société structurée manko dia itony société manana comptabilité à taille rigide. Misy ny société manana comptabilité à taille souple. Donc afaka manao kajikajy amin'izay tokony atao rehetra. Inona ny tena antony tsy maintsy ny samborana sy nanagadrana Andrasidy Désiré. Raha ohatra manko voasambotra Rasidy Désiré na i Dezy no ny antony maro samihafa, dia misy olona anankiroa na 3 tokony voasambotra miaraka amin'ilay Rico. Ao anatin'izany ny DGA-ny, DGE, ny O zany sy ny électricité tamin'izany atao hoe 2009 zany. Le DG anankiray moa efa retraity, fa le iray zao miodikodina ao amin'ny Jirama ao. Sonanina tsara ary misilitika tsara satria deja izy merina, en plus izy miaraka amin'ny groupe Mapara. Donc tsy azo kitihana izy. Tao anatin'ny propagandy miaraka tamin'ny Andry Rajoelina izy, à la tête de la Jirama izy amin'izao fotoan'izao, na numéro 2 tsy fantatro. Ralibera no fiantsoana azy, ao izy zao. Sambotra Rasidy no ny antony maro samihafa. Raha ho avy zany enquête na détournement na investigation amin'ny resaka détournement na biens sociaux et finance zany koa, ka nahafantarana hoe toy ny origine na vola, ny origine ny vola nividanana nytony trano tony anie dia avy amina détournement avy any Madagasikara, dia tsy maintsy misy vavolombelona mijoro ao anatin'ny procédure ka mba hialana amin'izay dia tonga dia miataky sy mesure mimengy aloha hoe sambory Rasidy, fa Rasidy tompoko
Désiré sy Désir Jirama tamin'ny à partir de 2009 no mahafantatra ny secret rehetrarehetra ny zavatra mitranga tao amin'ny Jirama tao. Averiko i Rasidy Désiré tokoa na i Dezy no mahafantatra ny secret jusqu'au moindre détail ny zavatra mitranga rehetra, ny détournement rehetra nataon'ny Zatsy na surtout les riz tao amin'ny Jirama. Tsy maintsy gadraina zany Rasidy sao de manao foana. Ary ahoana nahafantaran'ny Fleury amin'ireny secret reny hoe tongany de mivoakany de zay olona mifamatiparitra tamin'ny drala zany tamin'izany business zany de nampidirina daholo. Fa mora loatra le managadra ny Rasidy satria tsisy miaro izy, tsy miteny ny olobe, mangina fotsiny ny olobe, mitazana fotsiny ny olobe, moramora managadra ny Roly satria tsisy miteny, tsisy mijoro ny olobe. An'le zavatra nefa tamin'izany andro tadidiko antsika fizamamy mihitsy zao no tokony mitsangana ary mijoro manontany hoe fa maninona loatra re ny olobe marina ny olobe anay oloboka Madagasikara jiaby moko olo reo maninona ny olobe anay no ratsy fefara ohatran'izao daholo. Efa nengavo zay, efa nanao pression maro zay vao nahazo postana ministra tao anatin'ny gouvernement. Fa inona loatra re? Any zany ty zavatra ty. Tsy vita an'izany fa eno kely ange raha fantatry Rasidy daholo zany ny secret rehetra sy ny zavatra mitranga. Le gouvernement tamin'ny poerapoera hoe miady amin'ny kolikoly de ho Rasidy rery ve tokony voasambotra? Marina fa misy olona miaraka aminy keo. Natoko tokony reo olona vitsivitsy ireo ve nisy tany amin'ny finance hoe nanodikodina quelques milliards de olona ray ve tokony mahavita manodina an'izany? Connaissant ny organisation sy ny réseau andehanan'ny paiement so de mba zavatra hafa le kajy. Ny tena marina zavatra hafa le kajy. So de mivoaka ny secret alohatsika zao de efa manao défense ary mitandro. Mahafinaritra fa manomboka tonga saina ny havatsika any amin'ny faritra. Efa miresaka ny tsirairay hoe nataon'le banty tohatra fiakarana fotsiny tsika ary mbola mieritreritra izy ny latraka ary mametraka sady izy ny zavatra ataony mba hahafahana mamatotra atsika. Onga député Jaksa hoe izay mpanao vany lasa tsy mpanao vany fa olo boka Antananarivo no manjaka amin'ny lavany aty. Mafy ane zany.
mafy ane zany firampy zany le olona efa tena hoe tena very fanahy mbola velona le olona de lasa ohatran'izany sisa ny fitaraina. Raha miresaka ianao ao anatin'ny Facebook, miresaka ianao amin'ny haino aman-jery rehetrarehetra hoe fa maninona le olona avy any amin'ny faritra no atao an'izany, dinona ny zavatra mitranga, mandeha ny mpamono afo ao anaty Facebook na any amin'ny resaka haino aman-jery rehetra hoe io fleury fa miresaka fanavakavahana, zavatra tsy tokony resahany zany, zao zany, raha misy ova migadro ohatran'izao maninona tsy miteny, hoay impiry miteny momba ny ramboly, ahoana no nataoko tsy maintsy namoahana ny Iarisoa mpanao gazety, ARP Iarfinina Elosoa, tsisy fanavakavahana io, fa ny zavatra misy kosa aloha dia savolaina ireto rahalahy avy any amin'ny faritra, voasambotra ary vita amin'ny katesisy any Tanimorana tsy afa. Misy maheno ny resaka DG Antoine Ntsolo ve zao? DG Antoine tamin'izany misy ve? De tsy misaraka ane zany avy any Tamatave. Zaraina le vahoaka malagasy nasorona daholo zao ny mpitsara rehetra zay avao Tamatavy nalefa amin'ny toeran-kafa mba ahafahana manjakazaka le système sy ny zavatra rehetra ary ny justice ao Tamatavy. De nalefa amin'ny toeran-kafa. Takan'izany ny any Dego fa alefa ohatran'izay, marina fa tokony izay no izy, kanefa izany zany tsy izay aloha le zavatra mitranga nandritry ny taona au moins 20-30 fa tsy tonga ianao androany de te hanjakazaka ianao Tamatavy de hovainao ny fiavian'ny ny olona anatin'ny rafitry ny fitondrana ao anatin'ny resaka hoe justice zany na ny fitsarana, de amin'izay ianao manjaka zay tianao gadraina de gadraina, zany manko le izy. Raha vao tsy manaraka ny sitrapony dalahy de ndeza tsy izy eto ny bodofotsy sy ny dentifrice ary ny brosse à dents de ny Tanimora amin'ny fotoana. Zay ny le zavatra ka rehefa tsy kopy amin'izay ianao oe nampijaliana ny piasa sy ny cadre, marina zany vao tonga ry zalahy. Nanomboka tamin'ny amin'ny 2009 ny tena capot d'état contre ny JIRAMA toko, de izy mbola tsy tafariny io hatramin'izao. Efa tokony nisokatra ny lalana momba ny JIRAMA raha zay herintaona sy tapan'izay fa tokony tsisy délestage tsony raha vita somatsara satria efa tokony hanomboka tako zao nefa tokony lasa daholo le grand projet énergétique rehetrarehetra tao anatin'le projet anga Rajoelina Ramanatsoa. Fa maninona le izy tsy miainga hatramin'izao? Misy antony io. Misy olona mizizo tsy maintsy actionnaire izy ao anatin'le film. Oui. Fantatrareo hoe izy zany bany zany. Ary io tsy vitan'ny hoe actionnaire izy tsy maintsy plus de 10%. Sans qu'il ne paye rien, absolument rien. Fait d'être administrateur et associé dans tous les grands projets énergétiques. Tenao malagasy mihinana ny tady kiraronao mbola miaina ao anatin'ny délestage hatramin'izao.
Je suis désolé, je ne peux rien faire. Miteny eto no ataoko fa anjaranao mandray nyandraikitra sy manapa-kevitra amin'ny deveniranao ry Madagasikara ary Malagasy. Araky ny teniko teo hoe tsisy valim-bavaka ho anao io raha tsy ianao raha ianao aza tsy matoky ny zavatra ataonao. Taraiky eo anao. Akoatsy naneno ohatran'izay ozy izy zay voaiko mako le izy hoe lanin'ny kiaro. Zay vao hoe aveo hoe nakaiza ny tanteliko teto lanin'ny vitsika. Nakaiza ny karaotiko teto lanin'ny bitro. Le izy. Ka dia averiko iny resaka rasidy iny. Tsy maintsy samboriny rasidy satria malala sekre. Amaranako azy moralité anao amin'izao fotoana izao izay miara-miasa amin'ireo olona ireo ka manao zavatra mangididy rehetra. Taddia fa tsy ireo olona ireo rehefa may zany ka mamay be ny tanàna dia non samboriny. Misy DG zay ho atao anatin'ny groupeny Bluestone iny. Vao sambotra dia nigadra tany Tamimora tamin'ny resaka Bordeaux. Dia DG no rehefa nigadra tany fa tsy izy. Hoe rehefa mivoaka nigadra ilay DG noroahana. Modiny tsy fantatra tao anatin'ny société. Mbola velona zany olona zany amin'izao fotoana izao. Misy zany. Ka ho anao miasa ho an'ireo tary ireo amin'ny resaka fikafika rehetra ity. Taddio fa rapitso ny tena matso fa tsy nareo mitondro izao. Io mbola kilaindraindray fotsiny. Fa rapitso ny tena matso rehefa tonga ny olona tena tompo mifitondrana dia eo nareo vanenina tongotra aman-tanany hoe ka izay ne izao, ka izay ne izao. Ny zavatra tokony ataonareo amin'izao fotoana izao dia tsotra. Raha vao manana information nareo alerteo zay fa hainay ny manao azy. Tsy voatery ho fantatra ry zalahy hoe nareo no nandefa an'io. Averiko. Raha manana information nareo sy renseignement dia alefaso aminay fa tsy voatery fantatra ry zalahy hoe ary tsy ampahafantarina anazy akory hoe nareo ny source an'io. Ilaintsika zany amin'ny ankety amin'ny investigation ataontsika amin'ny zavatra rehetra. Ka na any amin'ny Jirama ianao, na any amin'ny Koroma ianao, na mipetraka any Genève ianao, na any Suisse ianao, na any amin'ny Courbevoie ianao, na Levallois-Perret ianao, dia fantatrao ny tokony atao, olon-dehibe ianao, mba tsy hanasary zavatra, satria plus sarotra ny zavatra, plus lafo ny facture. Na any Hong Kong ianao, na any Qatar ianao, Koweït, Dubai, Chine, Macao, Île Maurice, Seychelles, manana renseignement ianao, manana information ianao, alefaso aty amin'ny Fleury Rakotomalala. Haitsika manao zany. Aza adiny tokoa fa manomboka eto ny tena combat araky ny lazaiko anareo. Tsy vitan'le hoe procédure ohatran'ile teo fa on va se constituer un budget conséquent. C'est quoi 80 000 € à l'échelle d'un État? Raha ohatra ianao mieritreritra hoe tokony hisy fiovana na hanova zavatra ao anatin'izany locomotive zany ianao, na izany filozofia zany hoe tokony hiova firenena io, mandraisa anjara ary aza mametraka condition. Hoy le madame zay hoe Monsieur Fleury, raha 60 000 na 80 000 zany ane olona 20 tapa-kevitra mandoa 3 000 aby dia vita zany e. Ka raha izay no ampidoboka an'ireo, inona ny tsy hanaovana ozy izy? Dia nataoko nanomboka tamin'any zesta tokoa. Satria on doit commencer par soi-même. Raha nahazo an'le vola le hoe ty
Tomazy tamin'ny opération iny, dia tonga dia niako ny verset voalohany mba hahafahanareo matsapa hoe na izy tompony kombara, zany hoe manana fre, manana sary zany hoe za amin'ity émission ty e. Ny téléphone amin'ity miantso Madagasikara ane tena lazaiko anareo fa mahatratratra ny 200-150 € minimum par mois. Oui, ny appel atsy, ny fividianana dossier aroa, ny fiampiresahana amin'ny mpanao gazety, nalefa tany amin'ny gazety malagasy, ny momba ny hoe iny le valin'le fitoriana nataon'le tsy olona tsy sanamoaka. Satria ampitahorin'le ridôle ny mpanao gazety rehetra. Hitanareo amin'izany. On prend le risque. Fleury prend le risque. Et c'est pas seulement hoe risque ohatran'izao fotsiny fa iny nahazo an'iny vola iny tsika, satria mbola ho alefany dalahy moa zany izy satria efa niantso izy handefa. Ny avokahany zany fa tsy izy akory. Menatra izy kosa. Menatra izy dia tsy maintsy hanao appel izy. Fa ny ordonnance tonga dia exécutoire. Rosy amin'ny didiny e zany e. Tonga dia hoe exécuté nonobstant ny appel. Dia voatery tsy maintsy mandoa vola izy. Tonga dia alefatsika amin'ny zavatra ataontsika manaraka. Ny tenako zany ny contributeur voalohany hoe tiany anahy. De toute manière, tsy anahako iny, ary zay nisy orako anareo rehetra, fa anareo iny vola iny. C'est pour ça que j'ai pas le droit de prendre cet argent. Je dois l'offrir, je dois le donner, l'imputer, l'affecter pour les prochains objectifs. On doit s'y mettre tous et ensemble. Zay no natonga ny hoe slogan na devise-ny akamany hoe marchons, virgule, ensemble. Miara-miroa tsika, fa rehefa miray iny tsika, rehefa misimpliquer tsika, tratratsika zany, minon zany, satria fahatratro loatra ny fahatezeratsika malagasy, na ny ety ivelany, na ny any Madagasikara. Zao ny zavatra lazaiko ho antsika rehetra manana hoe hanao participation any Madagasikara, dia tsy maintsy miditra messenger amiko ianareo, dia tsy maintsy évaluer-ko aloha ny degré de confiance, satria sao dia tafiditra amin'ny piège ny olona zay alefako mihaona aminareo, sao dia sanatria nareo fa valo ka mamay be eo, gadra eo, ny olona, nefa ny olona manampy amin'le tolona atao fotsiny no ataony, satria ireo olona ireo no malala hoe ato naterina le vola gasy, tonga dia mivadika vola vahiny ety, dia tonga dia any amin'ny compte-n'le avocat na le cabinet d'investigation. Zay ary ny androany fa dia raha tianareo fantatra mbola tsy misakafo aho zao. Rehefa lahajany dia rary rakoto malala Fleury tompoko no misakafo atoandro, amin'ny firy zao, amin'ny 4 zao. Zay le izy fa dia samy manana ny adidy sy asa raisiny amin'ny firenena, fa dia manao veloma tompoko, mandra-piona daoly, sampitahian'Andriamanitra. Aza misalasala, miantso, raha ohatra misy tsy azo ny amin'ny resaka fifanampiana amin'le procédure, amin'ny investigation zay ho ataontsika. Tsy maintsy miconstituer preuve tsika moa, ary rehefa mifampiresahana reto olona zatran'izany, dia hoy zareo hoe tsy ampafiry ny Panama Papers io
ataontsika izany. Tsy kobaka ambany izy tiana lera mamegna anaovako azafady fa elany ambesana sy ny aretina mbo totsiny maly mba nodipitiny kiniramnansakegna ravoravonye isoragna ny avagna namelana lalaka tsika hitambatra tsy kobaka ambady izy tiana lera mamegna anaovako azafady fa elany ambesana sy ny aretina mbo totsiny maly mba nodipitiny kiniramnansakegna ravoravonye isoragna ny avagna namelana lalaka tsika hitambatra keze aleko anao aleko trano tiako aleko anao aleko vaty aleko anao aleko trano tiako aleko anao aleko vaty Volagani pianga maregny salama zao managnanao savona agnatanao handany zay sitraponao vaniry agnatsika re miaraka jusqu'à matoery hanangataranga fampisaragna aminao ambadiko e aleva zaho aleva nantiako aleva zaho aleva aleva zaho aleva nantiako aleva zaho aleva Saja ismahera matsami fengatsika tia Fangira murere nishankadyan Labana ko fakisaran Oh mon bébé veux-tu m'épouser Aleko now Aleko chamitiako Aleko now Aleko now Aleko chamitiako Aleko now Aleko Ajiakina kono Tiaba kono Mami kono Mami fumati kono Raza noza Matakiza Iluma dollar, mandapeana toko.